Sotra ny tompondray tsika ry havana malala raha mbola tonga eto indray mbola manana fotoana tahaka izao afahana miaraka tahaka izao indray. Manonona ny fahasoavana sy fiadanan'i Jesosy tompontsika amintsika rehetrarehetra izay tonga eto miaraba ihany koa ho an'ireo izay vao anio tafahoana indray natratra an'izao taona vaovao izao. Misy havana avy any Ambositra tsy ariana atsy fa lo mahita ny rahalahy ihany koa. Dia tsy zany tsy le manao mavokely fa le ao aloka. Ie. Sotra ny tompontsika mbola afaka mihaona indray hoe fampisara hafatra an'io. Amen. Sokafa ny Baibolinao amin'ny testamenta taloha. Ho an'izay mana Baiboly taratasy dia mijery pejy. Jery fizahatakelaka ny mora indrindra ao amin'ny bokin'ny Amosa no hojerentsika Amosa 5. Amosa 5 dia vakina manomboka amin'ny 14 irery ihany. Amosa 5 14 irery ihany. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehova amin'ny taranak'Israely. Tadiavo aho dia ho velona ianareo. Amen. Zay fotsiny ihany. Izao no lazain'i Jehova amin'ny taranak'Israely. Ho an'iza aloha zany le hafatra? Israely ve ianao sa tsy Israely? Des questions pièges ny teninao zany aloha pasteur. Ny teny hoe Israely, so dia hoe inona mampa-Israely anao? Tsy teny hoe Israely, tsy natao azy zany le hafatra ve? Ho antsika izany hafatra zany satria tsika no taranak'Israely ara-panahy, taranak'Abrahama, mpandova ny teny fikasana. Amen. Ity teny ity tao anatin'ny vanim-potoana izay efa madiva hitsara ny fitenenan'Andriamanitra. Ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny Baiboly dia misy vanim-potoana anankiray eo amin'ny 700 taona eo izay nitsahatra ny teny Andriamanitra, tsy ny teny intsony izy. Atao amin'ity Amosy ity ihany izy raha tsy diso ako ny laza ary nanambara ny amin'ny atao hoe Loami. Atao hoe Loami dia filazana tamin'ny Israely. Hoe manomboka izao tsy oloko intsony ianareo. Tondranareo foana hatramin'izay nanomboka tany Egipta, maromba tonga aty amin'ny tany Kanana, ary niaritra ny tsy fanarahanareo rehetra, niaritra ny fiodinanareo, niaritra ny tsy fatokisanareo rehetrarehetra, fa ankehitriny kosa ho Jehova dia hitsahatra ao ny amin'ny fiarahana aminareo ka dia tsy oloko intsony ianareo. Nanomboka tamin'izay vanim-potoana izay dia tsy niresaka tamin'ny Israely intsony Andriamanitra, tsy niteny intsony izy. Izay mahatonga ny Baibolintsika, Baiboly protestanta, tsy mitovy amin'ny Baiboly katolika. Satria ny Baiboly katolika dia napetraka ry zareo ireo boky izay tamin'ny vanim-potoana tsy niteny intsony Andriamanitra. Fa dia boky ara-tantara fotsiny. Dia raha mamaky Baiboly katolika ianao dia misy tantaran'ny Tobia ao, dia misy tantaran'ny Jodita ao, dia misy tantaran'ny Makabeo sy sisa rehetrarehetra. Fa ny Baiboly protestanta sy ny Baiboly jiosy, ny jiosy koa tsy nanaraka an'izay zavatra izay, fa ny Baiboly jiosy ilay atao hoe Tanaka dia tsy misy an'ireo boky izay tamin'ny vanim-potoana nanginan'Andriamanitra izay. Eny ary andrositsika amin'ity resaka ity. Zao lazain'i Jehova amin'ny taranak'Israely, tadiavo aho dia ho velona ianareo. Tatoato raha lasana bavy tao anatin'ny volana mihitsy, fa tsy hoe andro fotsiny, ray volana, 2 volana, dia tena nkasihan'ny tompo mihitsy ako manokana mihitsy amin'izany atao hoe fitadiavana an'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra be indray tsika zanak'Andriamanitra rehefa mandroso amin'ny fahalalana. Rehefa misy un certain niveau ahavo anankiray toatratrantsika, ahavo-pahalalana anankiray toatratrantsika hoe Jesosy velona tao anatika, Jesosy noraisiko, sa ako vovonjy mandrakizay satria izany ny teniny ao amin'ny bokin'ny Jaona 10 hoe
tsy ho very izy mandrakizay satria tsy misy mahaisitra azy eo ampelantanako. Velona tao anatiko fanamasina, misy karazam-pahalalana be deaibe zay azotsika sy ananatsika eny ampandrosoana eny. Fa rehefa tsy haitsika ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny karazam-pahalalana ihany no manakana ny fandrosoantsika amin'Andriamanitra. Ozy ny Baiboly milaza hoe izay mitombo fahalalana dia mitombo iza mahitoyany. Tombo tsisy may ve? Mpianatra Baiboly tokony may an'izany. Tsy nandalo masonareo ve zany? Zay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana. Satria tsotra be ilay izy rehefa mahafantatra zavatra ray ianao dia te halalany toyany. Inandray ary dia ahoana indray zany mamaly question anankiray dia misy question efatra manaraka an'iny dia ainsi de suite mitoy foana ilay izy. Dia ohatran'ny hoe rehefa mamaky ianao, rehefa mianatra ianao ny soratra masina dia mafantatra zavatra ianao dia mitombo ianao, tsy ilay zaza vao minono izay manaiky fotsiny ihany sy tarihana fotsiny ihany dia manara-dreny rano be eny fotsiny dia manaraka izay lazain'ny mpitandrina sy mpitondra anazy, fa lasa misy zavatra any anatiny ihany lasa mitady, lasa mivelatra. Dia hoy aho hoe manomboka misy fahalalana ny anaty ihany izay raha vao tsy hitandremana be dia be no olona noho ny amin'ny fahalalana dia lasa tsy tafakambana tsara intsony amin'Andriamanitra. Zany ro te hilaza aminao hoe na dia azonao vady ara ny olona anankiray na lehilahy io na vehivavy, tsy midika zany hoe ao an-tranonao izy dia hiety foana ary iray foana ny ahoana moa zany communication anareo, ny fampiraisanareo. Azo atao ny miray trano fa tsy manana fifandraisana, marina sa diso? Azo atao ny miray trano fa tsy manana fifandraisana. Azo atao ny miara-monina, zay moa zany le fomba fiteny rehefa mampianatra ina moa couple MMS miara-monina sisa. Miaraka eo fotsiny. Ina sakafo, ina laoka, ina vasa, mivitany fotsiny. Azo atao ny manao an'izay ihany koa ao amin'ny tontolo fanompony an'Andriamanitra. Nekenao Jesosy tafiditra izy ao anatin'ny fiainanao, fa raha tsy mitandrina isika. MMS koa ianareo sy Jesosy. Dika le MMS moa zany au départ hoe matin, midi et soir. Zay zany rehefa le mbola ampitsipa. Akiantso foana matin, midi et soir. Rehefa miditra ao anatin'ny tokantrano manomboka memiova mardi, mercredi, samedi. Raha vao tsy mitandrina dia memiova ihany mars, mai, septembre. Rehefa tsy mitandrina, tena tsy mitandrina fa avela amin'izao fotsiny fiainana miara-monina sisa. MMS daholo izy rehetrarehetra. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ihany koa raha lasanabavy dia mila hitandremantsika. Amen. Azonao atao ny manana an' Jesosy ao tokantranonao. Matsiaro ny tantaran'ny mpianatra. Rehefa elaela niaraka tamin'i Jesosy, taloha isaky mihetsika, tsy avela toritory zany izy. Tsy avela hipetrapetraka izany izy, fa isaky mihetsika dia atonina foana. Mahafinaritra be ny miaraka aminy, fa tamin'ny vanim-potoana anankiray ao anaty sambo kely, mety hoe hieritreritra amin'ny maha-olombelona sy fitiavana ihany koa ngambo hoe reraka amin'ny mpampianatra avy ny Toriteny eraky zao vazamototra rehetra zao nanao miracle eraky ny tanàna, avelao izy atory. Fa jereo tsara ny conséquence, jereo tsara ny zavatra mitranga. Rehefa Jesosy matory, Jesosy ao anaty sambo ihany, Jesosy ao amin'ny toerana ihany, ianao miara-monina amin'ny Jesosy ihany. Fa ahoana nambara amin'ny mpianatra, tompo sitrakao vany hafatesanay. Zany hoe Jesosy eo amin'ilay toerana izay misy anao, tsy aiza izy fa eo ihany. Miara-monina aminao, miara-mandeha aminao, kanefa ianao tandindomy ny fahafatesana. Zay le tantara amin'ny mpianatra, tandindomy ny fahafatesana. Mihetsika ny rano, manarona ny rika ary milofefiky ny rano ny sambo kely. Nanao izay hoafan'ny mpianatra. Ao anatin'ilay tontolo, ao anatin'ny zava-misy, par rapport amin'ny zavatra izay mitranga. Mihetsika ny rano dia samy mba mampiasa ny fahaizany avy ry Petera, tatsambo tsara mihitsy ry Jakoba, tatsambo ry Jona, tatsambo mety samy mba nanao ny teknikany avy. Zao ny équilibre, ianona mamoaka rano, ianona manao zao, ianona manao zao. Fa mbola nitandindomindoza-pahafatesana ry zareo. Nefa iza ny miaraka aminy? Jesosy Kristy. Zasenao ihany koa. Zasenao. Tsika nge
novonjeny Jesosy ny fanahintsika amin'ny vanim-potoana anankiray tsika ho voavonjy. Amen. Amin'ny vanim-potoana iray tsika andova fiainana mandrakizay. Amen. Fa raha tsy mitandrinatsika amin'izao fiainantsika iainantsika izao ka avelantsika andeha ho azy fotsiny fiainam-panahintsika io. Avelantsika fotsiny hoe efa tao anatin'ny samy Jesosy, za efa mpianatry ny Tompo, za efa zao, za efa zao, za efa zao, za efa zao taona, za manaraka fotoam-bavaka, za tahaka ny roa, tahaka an'izao. Raha vao avelantsika fotsiny mandeha ho azy ny fiainam-panahintsika dia tandendomindoza. Inona ny loza izay azo atsika? Ny fahamainana ara-panahy. Zany ny zavatra izay mahazo atsika eto. Ny fahafatesana mandrakizay fa tsy zany intsony a. Tsy zany ny atahorana tsy mifahafatesana mandrakizay fa hitanao takale mpivady mihitsy hoe vita lay ihany dia fantatra tsara fa ny anankiray dia tsy angata-pisaraha-panambadiana dia ny anankiray ihany koa tsy angata-fisaraha-panambadiana. Fa tahaka ny ahoana ny tsiron'ny tokantrano. Efa tsy misy relation intsony ao anatin'izany. Juste par principe sisa ny ainana hoe ny ankizy efa lehibe mbola isarigaiga ihany ve tsika mivady olona efa samy fotsy volo reto tsy aloha samy mipetraka endry tsara atao anatin'ny tokantrano. Efa fantatra ny matezitra ny ray, fantatra ny matezitra ny ray, samy mifampitazatazana eo fotsiny zany sisa. Zany hoe izy tsirony fa fiainana miaraka amin'ny Kristy ihany koa lasa tahaka izany rehefa tsy mitandrina isika. Zany ny tenena ny sotra masina eto directement aloha ny dikany teny ao am-bokin'ny Amosa hoe tadiavo aho dia ho velona ianareo. Satria nintsy fiarahana amin'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely dia tandindomindoza ny fiainan'izy ireo. Tandindomindoza ny fiainan'izy ireo satria manino? Misy fahavalo be dehibe izay miandry irika fotsiny. Miandry kendry-toana fotsiny. Vao misy opportunité lasa anafika satria manino? Rehefa tsy mitady an Jehovah ny Israely, miala ny fefy, miala ny fiarovana, miala ny arofanina. Ary dia misy fahavalo be dehibe mitady anafika azy, sy mitady amely azy. Zasenao ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy afaka miaro atsika amin'ny fahamainana ara-panahy. Satria tsy adidiny zany fa adidinao. Efa omeny anao ny lalana, efa omeny atsika ny lalana. Soa atsika, zay le afatritsika tamin'ny faran'ny taona, tamin'ny faran'ny taona za talohan'ny faran'ny taona tsy tadidiko. Hoe misy ny élection dia misy ny soa. Misy ny fifidianana, Andriamanitra mifidy anao andova famonjena. Fa ianao manatsafidy ao anatin'ny fiainanao. Manana 420 ora ianao anatin'ny andro, anapahanao hevitra hoe ho ataoko inona avy io 420 orako io. Izay omen'Andriamanitra. Laninao io, laninao ny androany, rapitsondray ianao mbola mahazo raha mbola velonaina sitrapon'Andriamanitra. Laninao ny rapitso, raha afaka pitsondray ianao mbola mahazo raha sitrapon'Andriamanitra, ainsi de suite arak'izay. Andriamanitra mamela safidy malalaka hoe inona ny tianao atao anatin'ny tokantrano aho. Inona ny tianao hiresaka amiko? Inona ny tianao hifandray amiko? Inona ny tianao hanorina fiainam-panahy tsara sy matotra? Inona ny tianao ho ampiasaiko? Inona ny tianao hiaina ao anatin'ny fiadanana sy hiaina ao anatin'ny fitsarana? Sa hitady fiainana ara-nofo, sa hitady développement ny fiainana ara-nofo, sa hitady plaisir eto amin'izao fiainana mandalo izao. Manana safidy foana isika havako. Andriamanitra tsy hanery atsika hanana relation aminy, fa izy manoro hevitra atsika fotsiny ihany. Tadiavo aho dia ho velona ianareo. Fa na inona azonareo, na inona omenanareo, na inona zavatra angatahanareo ka tanteraka ninona mety ao anatin'ny fiainanao io na omenanao ary zay rehetra tadiavinao. Amin'ny fahendrena isika dia tsy angataka fa tsy zavatra zay mba raisonnable. Satria tsika zaza indry. Jesosy hoe za tsy mangataka vola aman-karena fa ny angatahako dia zanako endry. Jesosy za tsy mangataka vola aman-karena. Zaza maditra mangataka vola aman-karena zany. Za tsy mangataka vola aman-karena fa fahasalamana ny ilaiko Tompo. Za ohatran'izao Jesosy. Za tsy maninana tsy mahazo trano be mihitsy ary fa hanina ny ilaiko Tompo. Fa na omenanao ary rehetrarehetra ireo ka ratsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ka tsy mitady an'Andriamanitra ianao fa mionona fotsiny hoe velona atao anatiko Jesosy. Mionona fotsiny hoe tsy zaho tsony ny velona fa izy ny velona atao anatiko. Ary izay velomako ankehitriny dia velomako ny amin'ilay zanak'Andriamanitra izay efa nanolotra ny ainy hamonjy. Ay be mihitsy le verset. Mandeha ho azy io vava io.
Le vavy efa mahalala inona ny toy an'le zao sy le toy an'le zao sy le toy an'le zao. Fa tsy mahavelona antsika izany. Ny zanak'Andriamanitra dia zavaboary hafahafa. Ny zavaboary rehetrarehetra hafa dia zao, ilay zavatra omen'ny tanan'Andriamanitra amin'ny mahavelona azy. Zavatra omen'ny tanan'Andriamanitra amin'ny mahavelona azy. Mahavelona ny biby rehetrarehetra, zavaboarin'Andriamanitra io izay noforon'Andriamanitra, mahavelona an'ireo ampy havelona azy daholo. Ny olombelona fofinaina eo amin'ny vavorony, ampy mahavelona azy zavatra rehetrarehetra hitanao io. Ampy. Andriamanitra namorona zao tontolo zao tena mahagaga mihitsy. Zany zavatra rany no tsy afaka inoko mihitsy mandrakizay an'ity resaka evolution sy inona ity. Hoe ahoana par quel miracle hoe tonga dia hoe noforonona le zavaboary dia ny sakafo ny noforonona aloha. Zay vao le mpihinana. Dia nefa ho tsisy nizanizany heritreritra izany zavatra fa tonga ho azy fotsiny. Tonga ho azy taitaitra tafitany fotsiny dia poka ho azy teo dia voaka ho azy dia ohatran'izay sy ohatran'izay fandehany. Tsy azo inoana izany zavatra izany. Fa Andriamanitra nahary mihitsy aloha ny fihinana rehetrarehetra. Noforoniny daholo izay azo hohanina dia noforoniny mpihinana rehefa avy eo. Dia nasiany ekilibra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Hoe ianona mihinana ny anona fa ianona koa mihinana ny anona. Ary rehefa maty ianona dia hohaniny vitsika indray rehefa avy eo dia velona daholo vitsika. Tsisy matimaty ho azy zany vitsika fa mitohy manao bokla le zao tontolo izao. Ny zavaboary dia velona eto amin'izao tontolo zao. Amin'ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao. Fa ny zanak'Andriamanitra ary ny alalàna ny zanak'Andriamanitra dia ny sakafony dia ny firaisana amin'Andriamanitra. Ny sakafony dia ny fitediavana an'Andriamanitra. Matoa ianao velona tsy mila mitady an'Andriamanitra. Tsy zanak'Andriamanitra ianao zany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia hozy izy sotra masina milaza ao amin'ny bokin'i Petera. Tahaka ny zaza voateraka. Mandry fatratra ny ronon'ny mpanatsy misy fitaka itombonareo amin'izany. Ny olona zanak'Andriamanitra dia mivelona amin'ny fitadiavana ny rainy. Amen. Mivelona amin'ny alalana fitadiavana ny rainy, mahazo aina amin'ny alalana fitadiavana ny rainy, mitombo amin'ny alalana fitadiavana ny rainy. Ary tsy mety ny fiainany raha tsy mitady ny rainy izy, tahaka an'io zazakely voateraka io, tahaka ny zazakely mbola kely mbola mandendeny, ninona omenao an'io? Tsy mahafapo azy. I zazakelina io mahafantajavatra izy io. Misy fotoana lozana izy. Dia fantany hoe lozana izy. Isan'andro izy ny zavatra mety aminy sy mahafinaritra azy dia mena telefona izy dia mena gote izy dia lamina fiainany. Fa fantan'le izy. Zany hoe isan'andro izy mangataka dia omena. Fa raha vao tonga izy dia omenao dia tsy raisiny iny. Tonga dia hoe manatona azy fotsiny na Chelsea ty telefona tsy mandray an'io izy. Tonga izy dia efa manomboka mandinika dia manomboka midongy amin'izay izy hoe andeha indray reto. Andeha indray reto. Matoa manao kitolotolotra ohatran'izao. Tiana ianao. Tsy mandray an'io atsipiny io. Lasa izy midongy ery ambony seza ery satria manino ny présence ny ray aman-dreny dia sarobidy lavitra ho azy. Noho izay mety ho zava-tsoa hafa rehetra. Tsisy ny natakalony an'izany. Telefona chocolat fa io natambazanao inona angalanao chocolat tsara tarebe mangirangirana izy menao azy eo tsy raisiny io. Tonga dia tsy matiny lolo, surtout hoe izy rery nomena fa ny zokiny tsy omena. Raha omenao indray zokiny dia milamindamina ny sainy ay samy mahazo zany. Fa raha vao izy rery nomena misy fika ao ambadika io tsy mandray izy. Satria manino le présence ny ray aman-dreny. Sarobidy lavitra amin'ilay zaza. Noho izay mety ho zava-tsoa rehetrarehetra atolotra ho azy. Tahak'izay ihany koa ny zanak'Andriamanitra. Ny présence ny rainy, ny mitady ny rainy, izany no mahavelona azy. Mahavelombelona fanany, mahafapo ny fanany, mampirehitra ny any anatiny any. Raha mivanim-potoana isika tamin'ny fotoana lasa mirehitra ny ao anatsika amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra, tena maniry isika mitady an'Andriamanitra, tena mitady, tena nona, fa mandroso ny andro sy ny fotoana, lasa tsy zany intsony. Dana mbebaka. Miresa amin'Andriamanitra mihitsy Jesosy, misy tsy mety ao anatiko ao.
Misy tsy milamina ao anatiko ao fa tsy manam-paniriana hitady anao. Mety ny fiainako tsy mitady anao. Resana direct ohatr'izany mihitsy. Ambara mazava tak'izany mihitsy ory Jesosy za ange ka tsy mivavaka omaly. Ohatrany tsy maninona. Za ange ka 3 andro 4 andro tsy nivavaka. Tsy namonjy fotoam-bavaka aza iray volana. Ohatrany tsy maninona. Ohatra mitohy le fiainana. Misy simba. Misy tsy mety eo manomboka efa MMS ianao zay. Tadidinao zay faravaratsy indrindra. Efa miara-monina sisa. Mandehandeha ho azy fotsiny. Tsy zany relation miaraka amin'Andriamanitra. Tsisy fahavokarana ao anatin'izany. Fa mandany ny andronao sy fotoananao eto amin'izao tontolo izao fotsiny ianao. Dia tapitra indray ny 2024. Vita indray dia samy miala. Tsy androany tena te hizara amin'ny zanak'Andriamanitra mihitsy ny hoe manomboka ity ny taona. Andao lavitsika famainana ara-panahy. Amen. Andao tsy eketsika ny famatimatesana ara-panahy. Zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny boky Laodikia, ianao le matimaty verinao fa tonga ho azy ny fahafatifatesana ara-panahy. Verinao fa nandehandeha ho azy zany tsia. Vola ireo Laodikia ireo. Vola, fitahina sy ny sisa rehetra zany ny angoniny. Afapony any anaty fa tsetsina ny amina tsy fantatra izy ireo kory izay manjo azy. Ary zany mihitsy ny problema an Jesosy. Enao nge mantry. Enao mitanjaka, enao manao zao, enao manao. Ary ny problema lehibe indrindra ao anatin'ilay tantara. Tsy fantatra ao akory zany zavatra zany. Zany ny ambarany. Hoy ianao hoe zale miaro fananana be. Nefa tsy fantatra. Maninona ny tsy fantatra? Efa jenjina le ara-panahy. Efa matory le ara-panahy. Efa sondritory le ara-panahy. Rehefa matory ianao tsy mahafantatra. Rehefa matory ianao mikipy ny masonao. Ny an'lala-pahavelomana ho asoanao. Tediavo Jehovah dia ho velona ianareo. Tedavo Jesosy miara-monina aminao izy fa tedavo izy. Miresa amin'ny tompo. Ty kasihanao ndray ny foko. Zany le hirantsika teo tompo kasio indray ny fonay. Mino mihitsy ava misy zavatra tsapan'ilay mpanan-kanto tao anatin'izany hoe manomboka misy zavatra ny anatiko any. Manomboka misy famafisam-po. Manomboka mandehandeha ho azy fiainana. Manomboka mety na mivavaka na tsy mivavaka. Ohatran'ilay tsy mivavaka ary metimety kokoa. Miaina an'izany ny zanak'Andriamanitra indray. Ary zany mila hitandremantsika. Zany mila hitandremantsika satria rehefa avelantsika hitohy zany zavatra zany. Hitohy. Maina tanteraka ianao. Maina tanteraka. Dia rehefa maina tanteraka ianao, mitovy amin'ilay olona manao investissement amin'ny maizina. Rehefa ao maizina fiainan'ny olona anankiray, ninninona hovaina ao, ninninona taonao ao, dia maizina foana io, tsy misy tsirony foana io. Raha manao trano ianao ka jasianao varavarakely sy varavarana ny trano fa ny amin'ny plafond miditra. Akatona rehefa avy eo. Dia asivy meuble ange ao hoe. Dia asivy izay tianao rehetrarehetra ao. Fa ao amin'ny maizina, ao amin'ny maizina. Fa hitanao fa tsisy tsirony aby izy rehetra. Tsisy tsirony. Sonnette d'alarme daholo zany. Anjaranao no mandihy ny tena. Aiza ho aiza amin'ireo niveau ireo. Niveau an'ilay zanaka, ilay zaza maniry fatratra ny ronono mpanamba hitomboko fea. Raha izay. Sa niveau an'ilay zanaka. Tanao ilay rehefa elaela zaza ampinonona. Tsy tiantsony io nono io. Manomboka 2 taona eo izy na ohatran'izany. Tao silgoma io sisa. Dia raha vao esorinao ilay nono, stomy ny aingana be nay. Efa izy amin'io fa tsy tia an'ilay izy tsony, efa kilalao ny sisany. Le niveau 2. Niveau 1 zany le mbola miredareda fandry. Niveau 2. Fa afaka ianao fa tsy mipasy tsara tsony ny vitesy. Tsy mety tsara tsony. Fa manomboka maimaina. Fa manomboka tsy dia afaka. Niveau 3. Amin'ilay niveau le efa tsy misy tsirony intsony ny fiainana. Misy mody fanina fa zany ny ainany. Misy mody fanina fa zany ny ainany. Aroarovana fotsiny, Jesosy, zay sy Jesosy. Zay mbola mizara, zay mbola manao partage be, tous les jours mizara ao Facebook ao, za tsy maintsy mamoaka verset biblique ao Facebook. Tsy réalité nge zany. Fanaritsaromana fotsiny zany ny zava-misy, tsika olombelona spécialiste an'izany zavatra zany. Misy zavatra réalité, misy zavatra tena izy.
mampatahotra antsika ny atrika azy, dia sarotsaromantsika zavajavatra endrikendrika ivelany fotsiny irery ihany. Sarotsaromana endrikendrika ivelany fotsiny irery ihany, le zavatra efa tsy mety ao sisa. Ohatra tsy mety ny couple anareo mivady. Manao anareo zay manina fa milamina tsara, zay ka milamina tsara zay. Nefa le anankiray efa tsy matsapa milamina tsara zany akory. Aza mavelona azy tsara mihitsy ka. Raha izy ndray manana problema, tsy haiko ndray zay, tsy haiko ndray zay. Manafina. Misy problema fa takomana ny maso, tsy te hijery azy. Fa milazanao aminana moramora, manakitra moramora eo. Ao. Rodana tampoka le izy avy avy eo. Tsy fantatro tato ato tao anatin'ny 3 volana, 4 bolana zay ny fa nisy rahalahy maromaro mihitsy, tsy haiko hoe le olona koa moa zany ohatrany hoe fanao fotoana izy rehetra. Ohatrany hoe zay mitovitovy olana zany mifanao fotoana hoe anoratra amin'ny pastera hoe zao ny olantsika reto. Dia reo rahalahy reo tsy tadidiko hoe 4-5 miresaka daholo mikasika ny tokantrano, dia mitovy daholo probleman'izy 5 lasa efadany anankiray nanatona tany an-trano mihitsy, hoe tsy mety amin'ny telefôniny ity. Fa aloha resako any an-tranonareo mihitsy ny fahitako ny tranonao mantsiny. Dia tonga tany an-trano izy niresaka. Inona le problema? Rava le tokantrano, korotana le tokantrano. Nefa maninona? Raha lehilahy mampidi-bola. Raha lehilahy tsy misotro toaka. Tsy manambady any akoatra. Tsy manao anty, tsy manao andro, fa mety tsara, mety. Be dia be zao vehivavy tsy azoko mihitsy vadina zany olona zany. Ny anay ary ato efina fotsiny ny anao lozanao ndray nefa milamina tsara zany. Ohatrany mety. Fa raha vao ny communication misy tsy mety, tsy mandeha amin'izay loany io zavatra io. Dia takizay raha lasina bafity afatra ity. Aza manampy maso fotsiny, za manao asan'Andriamanitra, za manao an'izao, za manome vola, za tsy diso an'izao, za fotoam-bavaka, za makatsy makaro. Tsisy ratsy angezany, fa io priorité an'Andriamanitra. Tadiavo aho, dia ho velona. Tadiavo aho. Nisy fotoana zanak'Israely nitondra. Zay hoa spécialité antsika olombelona, zay manafina problema zay, fa misy problema zao, tapenana fotsiny ihany. Ozy ny Israely nitondra ny tidiloilo, didika azo manitra, fanatitra manimpofony, biby, iny, nentina daholo. Hatramin'ny lokanga sy ny sodina nampiasaina daholo hiderana an'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra amin'ny boky ny Isaia amin'izay ny teny. Zange fa leobe an'ireo fanatitra ireo isaky mihetsika. Fanatitra foana, makaleo ary reo. Dia ampangino koa le sodina sy le fanenon'le lokanga fa leobe ah. Répétition tsy akijanona mihitsy nefinareo, tsisy mitady hafa zay tianareo fotsiny ny ataonareo. Ciblé mihitsy zany afatra zany ah. Satria ny olona tonga dia ny mahafinaritra ny olona tonga dia atao tsenjeri-maimbo fotsiny Jehovah dia mitoetra ambony fiderany Israely. Zao olona noforoniko ho ahy izao dia noforoniko anambara fiderana ho ahy. Zao zany ry zalahy, zay ny tadiavin'Andriamanitra amintsika. Anambara fiderana ho azy dia ampiasa an'ireto instrument tantarainy atao amin'ny salamy firme 145-150. Ka tadavo daholo valitory folo, tadavo daholo ny amponga tapaka sy ny dia, tadavo zay azo tadavina rehetra, fa zay ny ilain'i Jehovah Andriamanitra. Diso lalana tanteraka. Ny ilain'i Jehovah, tadiavo dia ho velona ianareo. Tadiavo aho dia ho velona ianareo. Zay ny priorité, tadiavo. Ary le fahavelomana, ilay vokatsoa ny fitediavana, tsy any amin'Andriamanitra angely izy. Andriamanitra ve maninana hitady azy ianao na tsy hitady azy? Tokony izy ary nyleo hoe zaho aza tadiavina foana isaka mihitsy. Tokony izy ary nyleo. Nefa izy indray no miteny tedavo aho. Ohatrany hoe olona manao raha kiafina zany. Tedavo aho ah, tedavo. Fa Andriamanitra manana an'ilay secret mihitsy hoe enao olombelona io raha mipetrapetraka matoritory fotsiny ianao. Tsy mahasoanao na inona. Rehefa ny olona nitoloram-potsiny sakafo, botsina be ampitoerana eo fotsiny izy. Fa rehefa ny olona no miasa hitadiavana sakafo, sady salama izy miasa, no mahazo sakafo izy, afa-po tsara ny aminy hoe alokasa sarako ty nanao an'izao dia nihinana, afa-po tsara ny amin'izay. Dia Andriamanitra ihany koa manome an'izay option zay hoe io amintsika io.
ny fahavelomana io dia ny fitediavana an'Andriamanitra. Amen. Ny mahavelona ny aminao tsy ny fitahino satria ianao tsy vava-boary tsotra. Amen. Raha ianao zay olo zay dia lazao aloha na ny olona akaikinao za tsy zava-boary tsotra hoe. Ny olombelona ordinaire io velona io amin'ny famalina ny besoin rehetrarehetra. Zay dia efa milamina izy. Mila vola izy, menao vola izy. Mila asa izy, menao asa izy. Mila zanaka, menao zanaka. Mila tomobilina, menao tomobilina. Menao avo, menao tsy fantatro zay rehetrarehetra ilainy dia vita milamina sainy ampoazy zay tapotra ny ina moa tafakatra 10 taona 70 taona izy dia ataony zavikeliny sovaly dadabe sovaly bebe. Afa-po tsara izy ny amin'ny existence-ny. Velona tsara ka. Mahafinaritra ny fiainana teto ambonin'ny tany. Fa za ianao tsy velona zany tsika. Tsy haiko ianao aloha raha ohatra afa za tsy velona zany. Tsy mety ny fiainako. Mitady an'Andriamanitra ny fahavelomako. Dia rehefa avy miforotra ny lohaliko mitady an'Andriamanitra dia mitsangana dia manomboka mahazo aina any anatika. Raha tsy mahazo aina avy miforotra ny lohaliko, mila verina miforotra ny lohaliko dia miresaka amin'ny Tompo hoe Tompo, ohatry ny en danger zany fanahiko zany. Tsy mahazo aina. Tsy mahazo aina avy miforotra ny lohaliko. Tsy mahazo aina avy nitady anao. Inona manjo Andriamanitra? So dia misy zavatra tsy metimety any, so dia efa misy zavatra efa mibiloka any, so dia efa mafy ny foko zany. Mila anao Jesosy. Mila tsabonao mila vanginao veloma tsy manana tsomenao zao sy tsomenao zao ara, fa mila fahavelomana avy aminao hoeninao fa misy manomboka velona ny anatinao. Zay fa manomboka miainga. Zay fa manomboka manao départ ilay mahazanaka Andriamanitra. Taka amin'izay ianao rehefa avy eo tafody ao an-tranony ray. Misaotra Tompo. Zany ny fahavelomany zanak'Andriamanitra. Ozy hoe sady fizantoetra ny tena zao afatra izao hoe aiza position telo ny resantsika teo. Ny anankiray faliny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny anankiray fa manomboka maimainy, ny anankiray efa mametraka zavatra ao anatin'ny maizina fotsiny sisa. Aiza ny anina anay, aiza ny zao anay, aiza ny zao anay, besoin be dia be. Zany efa pirofo efa tena mangitsikitsoka ny alalan'ny zavatra manjoanao fa tena très dangereux. Androantsika omen'ny Tompo afatra indray dia andao hiverina hitady ny Tompo. Amen. Andao hiverina hikaroka azy, andao hiverina hitady azy, andao hivavaka tsika androany. Tsy tonga eto tsika hirahira. Amen. Tsy tonga eto tsika hitendry mozika. Amen. Reny fanampo fotsiny ihany fa tonga eto tsika hitady ny Tompo. Tsy mahazatra tsika eto ny mandoalika. Fa androany ambadehana sanao antsika mba handoalika. Raha tsy afaka mandoalika ianao ny amin'ny antony tsy fantatro mitsangana. Dia andao nomboka hivavaka. Aza miandro fitariana, aza miandro olona, aza miandro ninninina. Fa ianao mihitsy miresa amin'ny Tompo. Exposé eo, velaro eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainam-panahinao ankehitriny dia lasa ho azy izay ilainao. Fa minao fa manganao izy androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotoka.